que je désirais. Tu n'as pas refusé ce que demandaient mes lèvres. Je t'ai demandé et tu m'as donné, et tu m'as comblé, car je me confiais. Ne t'éloigne pas de moi, car tu es pour moi mon refuge, ma forteresse, en qui je me confie pendant toute ma vie. Éternel, mon âme te je n'oublie aucun de tes bienfaits. Tu es compatissant, tu m'as couronné de bonté. Je t'ai demandé et tu m'as donné, et tu m'as comblé, car je me confiais. Ne t'éloigne pas de moi, car tu es pour moi mon refuge, ma forteresse, en qui je me confie pendant toute ma vie. Éternel, mon âme te bénit. Je t'ai demandé et tu m'as donné, et tu m'as comblé, car je me confiais. Ne t'éloigne pas de moi, car tu es pour moi mon refuge, ma forteresse, en qui je me confie pendant toute ma vie. Éternel, mon âme te Makanesa aty amiko ianareo izay mitondra fahoriana sy vesaram-pijaliana fa anamaivana anareo aho. Omba atsika mianakavy eny ny tompo ho tanteraka toa ny asany. Aoka isika hivavaka. Tompo, atombilany ny sofinao iain'ny vavakay, fa mitalao an-tanandro ny famondraponao izay ho an'ny tompolay Ratovondrina Risara Claude mpanomponao nasainao niala tamin'ity fiainan'ity, omeo
toerana any amin'ny fiadanana sy ny fahazavana izy, iombona anjara amin'ny olo-masina. Ianao ry Andriamanitra be famindrapoany mahafaka alahelo, efa hatramin'ny mandrakizay no amombanao fitiavana anay, ary ny ainjona rakitry ny fahafatesana anay dia ovanao toy ny mazava antsinanana ipisahany masoandro ny fiainana, koa mba jereo reto mpanomponao idona-pahoriana. Tompo, arovy izay sy ankerezo ho afaka amin'ny aizina sy ny alahelo aterak'izao fahoriana izao, ho tafasonitra any amin'ny fahazavana sy ny fiadanana anatrehana ianao. Ary satria ny zanakao tomponay nandravan'ny fahafatesana tamin'ny nahafatesana ary napodiaina tamin'ny hitsanganany velona, dia engany izay manatona azy etỳ an-tany izay fandalovana mba tsy hisara-mianakavy, fa ho tafahoana raty izay any amin'ny toerana amafana ny ranomasy rehetra amin'ny alalan'i Kristy tomponay. Amen. Sumafa ena ambin'ny folo aogositra telo ambin'ny folo sy roa arivo, sorona masina ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra sy fanaovam-beloma farany any Tompokilahatra Antananarivo Richard Claude. Ny teny fanomezana vidiny moa dia hoe ne soyez pas triste car un moment de bonheur s'achève, soyez plutôt heureux pour l'avoir vécu. Hoentintsika nomboan'izao sorona masina izao ary dia ho ataontsika mira fidirana ho nivony farafaran'andro hitantsika mifandarana izany. Amen.
Raisiny fiangonana teny ambaravarany tanan'Andriamanitra Tompla Ratovinarivo Risara Claude ny fandraisana eny ambaravarany fiangonana amin'ny andro fanevenana kristiana moa amin'ny fiangonana katolika dia midika fanehoana ny farafitiavana. Ny fiangonana mamelatra ny tanany mandray ny zanany ka midika ho famotrana mpihavanana, midika ho famelan-kely, mitovy dika amin'ny vavaka sy ny hira fifonana. Fitiavana lehibe no ataon'Andriamanitra amintsika olombelona, indrindra amin'ity avantsika izay nandao antsika ity ka mahatonga antsika hivavaka ho azy. Aoky sy hivavaka Andriamanitra Andriamanyo maka erenay amin'ny mystère azo fijalianao ary manamarika anay tamin'ny asiny fitsaganany zanakao any tompolay Ratovinarivo Risara Claude manomponao afaka amin'ny tantorany fahafatesana izy ka mba ataovy ny ombona anjara midinao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanao tomponay izay Andriamanitra velona sy mandraka miaraka aminao amin'ny fanahy masina amin'ny taona rehetra Nusuratan Masda Joane Apostol, mitoko faefatra ambin'ny folo, andiny fahatelo ambin'ny folo. Izaho Joana dia nandray feo avy any an-danitra nanao hoe sorata sambatra ny maty izay maty ao amin'ny tompo. Eny hoy ny fanahy, aoka hiala sasatra amin'ny asany izy, fa ny asany anaraka azy. Izany ary no teny tompo. Hiaraka hivavaka isika. Andriamanitro, nandresina fahafatesana ny zanakao ilay mitokana ka nomoraisinao any an-danitra. Koa mba ataovy mandresana teraka ny fahafatesana ny mpamaisinao ny tompoko Clara Ratovinarivo Risara Claude Nodimandry dia ho afaka hifanjiranao pahary sy mpanavitra azy mandrakizay. Amen. Ny evanjely masina nosoratan'ny Masina Joana kosa no renesitsika manaraka nalaina tao amin'ny toko faefatra ambin'ny folo. Hosetry mivaky teny no renesitsika teo dia ataontsika ny hira dia sambatra ao Jesosy hita amin'ny fandarana. Família Luizana, melhor esse que é o sabe, me ensinar a minha leitura.
ny fananganana sy fiainana amin'ny tompo izay mino avy tsy ho faty mandrakizay. Ombatsika mianakavy any ny tompo. Vaovao mahafaly Jesosy Kristy tompontsika araka ny soatany masina ajoany. Tamin'izany andro zany i Jesosy nilaza ny mpianany hoe aoka tsy hitebiteby ny fonareo, mino manan'Andriamanitra ianareo ka minohy ahy koa. Misy fitoerana maro ao an-tranony raiko, raha tsy izany dia efa nilaza taminareo aho fa andeha aho hanamboatra fitoerana ao anareo. Ary rehefa lasa ka voavotra ny fitoerana ao anareo dia ho avy indray aho akanareo any amiko, dia izay hitoerako no hitoeranareo koa. Ary fantatrareo koa ny lalana ho any amin'izay alehako. Dia hoe tomata aminy, tsy fantatray izay alehanao tompoko, ka ahoana no afantaranay ny lalana? Ary hoy Jesosy taminy, izao no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy olona makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Omeotsika ny teneny tompo. Fitiavana mandrakizay no narotsak'Andriamanitra tamintsika olombelona. Fahasambarana mandrakizay no dikan'izay fa noho ny sitrapon'olombelona nomeny ny fahafahana dia ny safidy ny ota ny razambentsika, ka nahatonga n'Andriamanitra naniraka ny zanan'ilay tokana mba hamonjy antsika. Famonjena izay tsy mandeha ila, famonjena nentiny Jesosy Kristy tamin'ny fiainany, tonga olombelona mitovy amintsika, ny ray petsapetsa tamintsika olombelona afa-tsy tamin'ny fahotana. Tsy mandeha ila fa mitaky famalina ny antso avy amintsika tsirairay avy, mitaky ny fandraisana an-tanana, ka mahatonga antsika ahatsapatena ombelombendy amin'ny fanarahana ny lalana, fanarahana ny sitrapon'Andriamanitra izay tsy mandeha ho azy fa tadiavina, karoina amin'ny asa fanaova-tsoa isan-karazany, amin'ny fanaovana ny tsara, amin'ny alalan'ny fomba fihaverana, amin'ny alalan'ny fiteny, indrindra amin'ny atao. Izany no mahatonga antsika olombelona ho mpanjaka ny zavaboary, izay mahatanteraka an'izany amin'ny fotoana farany dia ny voalazan'ny boky fanambarana tamin'ny vakiteny voalohany teo, sambatra izay maty ao amin'ny tompo fa azo ny fiainana mandrakizay. Izay rehetra nodimandry nanana ny fiaina mpihavanana
tamin'ny pahary tamin'Andriamanitra raitsy tompo dia nyaina sy nizara an'izay fahasambarana izay. Modely no omeny Jesosy Kristy izay enitsika tamin'ny evanjely teo. Aoka tsy tebiteby ny fonareo, mino an'Andriamanitra ianareo ka mino ahy koa. Ilay finoana any Jesosy Kristy dia midika ho fananana fanantenana mandrakariva, indrindra ao anatin'ny fotoana sarotra, ao anatin'ny fotoana mampahory. Tonga nofo teo amin'ny fiainan'ny tompoklahy Ratovinarivo Risara Claude io tenin'Andriamanitra io. Ny teny faneva izay nofidiny manokana moa izay hitany fianakaviana tamin'ny fotoana izay nandozany atsika, izay namiveriberina hatrany, dia ny hoe ne soyez pas triste car le moment de bonheur s'achève, soyez plutôt pour l'avoir vécu. Io teny io dia ilay teny fandraisana tanana ny tenin'Andriamanitra izay voalaza ao amin'ny Masindahy Johany toko 4:20 ka hatramin'ny 20. Fomba niainany ka namitinany an'izay fitiavan'Andriamanitra manoloana ny zava-manahirana izay. Aoka tsy alahelo ianareo fa nivalona ny andron'ny fahasambarana, aoka ho faly noho ny fiainana azy. Tenin'Andriamanitra izay nitsakitsakoina avy tamin'ireo andininy 3 tao amin'ny toko 4:9 izay tamin'ny fotoana izay efa hoe atomitra ny andaozan'ny Jesosy amin'izao tontolo izao, efa naverimberiny Jesosy matetika fa tsy maintsy andeha izy ary dia nalahelo ny mpianatra. Aoka tsy alahelo ianareo hoy Jesosy, lazaiko aminareo marina tokoa fa hitomany ianareo ary izao tontolo izao no hifaly. Alahelo ianareo saingy ho zaly hafaliana izany alahelonareo izany. Ny vehivavy dia mijaly rehefa akaiky teraka, saingy ho avy ny fotoana izay hitsara ny fanaitainana ary ho hafalimbe satria olom-baovao no ho tonga eto an-tany. Malahelo ianareo ankehitriny fa ho tonga ny fiainam-baovao, azo ny fo vaovao ianareo satria mitoetra ao anatin'ny fitiavana sy ny hafaliana, hoy ny toko 4:20 andininy 20 ka hatramin'ny 20. Io afatra navelan'ny maty vokatry ny fitsakitsakon'ny tenin'Andriamanitra tamin'ny famaliany ny antso manokana hitefa tamin'ny fiainana io dia sady ho azo manokana no ho antsika menakavy. Fisarana mangidy sy malaina tokoa ny fisarana amanofo, fisarana amanaina, saingy raha tompokolahy dia sady malagasy no kristianina ka mahalala mazava fa izao fiainana eto an-tany izao dia fandalovana fotsiny ihany, fanomanana ny mandrakizay.
pitikafo kely foana ny fiainantsika zanak'olombelona eto an-tany fa ny mandrakizay no tsy hita loaloha. Ny firaiketam-po tamin'ny tsara sy ilay Andriamanitra mpitantana no mahatonga antsika kristianina hitraka manoloana ny zava-manahirana rehetra. Mahatonga anty ambantsika ity nanafatra fa hivalona ny pejiny asambarana amin'ny fiainana maha-olombelona, amin'ny fiainana mampiavana, mampifakaty, mampinamana, dia manahirana tokoa ny fandaozana. Saingy ambonin'izay dia lehibe lavitra sy sarobidy tokoa ny fidirana amin'ny fiainana mandrakizay. Ilay mandrakizay izay paradisy dia efa niainana sy ny fampizarana dia ny ety an-tany. Aoka ho sambatra noho ny niainana azy, noho ny niarahana niaina amin'izay fahasambarana izay. Fa tsapahateny fa natsoin'Andriamanitra hitodika ny aminy, hanatanteraka ny tsara ary hizarana izany amin'ny olona rehetra tsy ankanavaka. Sambatra izay nahavita ny aditiny ka nodimandry ao amin'ny tompo. Ho tanteraka amintsika miakavy izany amin'ny anaran'iray sy ny zanaka sy ny fanahy masina. Ataontsika manelanelana mivavaka raha eo ny anisy miampitso. Ianao ilay nitomany any Lazara teo am-pasana, mba fao ny koa ny ranomasonay. Ianao ilay nampalentenaina lanitra an'ilay jiolahy ny valo, mba raisa any an-danitra any ny havanay, mivavaha isika. Thank you.
mivavaka isika ho an'ny fanahy ny tompoko lary Antananarivo ry Saint-Claude mba ho raisin'Andriamanitra eo anilany izy ary andova miaraka aminy ny fiainana mandrakizay. Ivavaka ihany koa isika ho an'ireo vady aman-janany mba hampinonin'Andriamanitra ary mino sy manantena izy ireo fa mbola eo naminy indray any amin'ny fiainana mandrakizay. Izahay mitomany havanay mba hanao alahelo amin'ny finoana sy ny fanantenana ny fiainana mandrakizay. Irataontsika mandritra grasy mamela izay fisanandro. Thank you.
madio tsy misy lalefa hito amin'ny fandarana.
koa ianao loharano fahamasinana rehetra ao amin'ny aotraminao izay ary tsay fanainao miandromanitra masina ireny fahamezirehetra mizary vatana sy rano Jesosy Kristy tomponay. Fa tamin'izy efa tolotra izarika anatintsika fo. Dia nandray mofo ary misotra mizarazara sy nanome azy ny fiananenanao. Samia mandray sy mihinana amin'ny tena ro fahavatako ity atolotra avy. Izany koa no niavaka-tsakafo dia nandray karisy izy misotro indray ary nanome azy ny fiananenanao hoe samia mandray sy misotro amin'ny tena ro fakarisy misy vrako ity raha irena ny fanekem-pihavanana vaovao sady mandrakizay alatsaka ho anareo sy ho an'ny zoma ho famelana ny fahotana ataoko izao ho fahatserovana. Amin'ny
Amen.
ny fandraisantsika vatampo manaovantsika ny Jesosy manjary Marsesena ny soazotsika maman'Andriamanitra ka mendrika azy tokoa ny fisaorana. Iarahantsika manao ny mila fisaorana any an-danitrano ao fanao. Thank
Mandritra ny fanankinana ny tolokolana nanaovantsika ny hira raha eo ampelantananao ny fandanitra. Ny hira dia amin'ny fotoana hamafasana ny nafasina. Sika kristianina ny tonga eto no anefa ety farana amin'ny nofon'ity avantsika ity finoana no anatanterahantsika izany koa finoana no entsika amin'izao amin'ilay Andriamanitra ivelomany zavatra rehetra. Ingany ity vatany avantsika mora simba alevantsika ity atsangany velona eo anivon'ny olo-masina ary ny fanahy kosa ampiraisiny amin'ireo razany olo-masina mino azy. Hotsarainy izy ka engany ahita vaondrako amin'izay maty izy nefa velona indray raikitrosa nefa voavitra tamavelona miavana amin'izay ary tafasambatra eo antsoky ilay kinan'olotsa dia eo misy no kampaniana an-trany amin'ny olo-masina. Hofinaritra eo ilay mpanjaka mandrarisay. Ny fianakaviany Rakotovina Rivo Risariko loatra dia maneho fisaorana antsika rehetra tonga ny dodododo sy nakahery azy ireo sy mbola trotro azy ambavaka ihany koa izy ireo na teny ambotry zany na toetra ny toeram-pivavahana zany ary koa ny mbola toery amin'ny toerana fiatrahany mandratry izay. Andriamanitra ny fiadanany dia hitatana sy fiona toerana ireo
ary aokany mantsara ilay fandiavana fambolasa izay ny rasy rehetra. Eto dia tokony nametraka faralakitra ho an'ny pretra ho an'ny fitendry zava-maneno izay napakatra ny teotika mitondra ny fanahana rehetroany eo akaikiny raiky. Ary manaraka izany dia omena ny fiangonana. Dia amin'ireo fisaorana feno antsika menakava ko Andriamanitra ny anarany tratana andisy tazika menakava misaotra. Mbola misy olona teny Monsieur Lapierre Etienne. Mon révérend père, tompo lasy tompo vavy, teny menaka mahasolanga faratsazany dia matsoko. Teny fohy meny fianakaviana satria ankaratsiana zo fitenenana fa tsy ankafaliana ny joronay ito. Koa amin'ny anaran'ny Vandemantsanaky Ratovinarivo, mizatra manjafa, ho an'ireo ray tapo, ho an'ny fianakaviana rehetra, dia fisaorana sy fahateremana no atolotra anareo satria dia tonga dodododo atany ohatra amin'ny razana, tonga koa ity mbola tonga midodododo ihany koa ery lehibe ary enganitsy ny rasy ny fandiavana tokoa satria ny soataonareo zao dia valiana ramatsiaro. Zava-dehibe tokoa iaho satria marina fa teo ny manamanjo teo ny fianakaviana kanefa ny fidododonareo tonga manatrika etona tsy tany am-bohitra fa tonga taty amin'ny fiangonana izao dia manome lehibe ary mahatsapa fa tsy very kory ny fianakaviana satria manana nareo izay tonga tokoa miaraneo taminy amin'ny fahalakanany ny havana izao. Zay ny teny kely omena satria tsy vitsy ary tsy mety arakoka sy mitsangana amin'izao hoe manome maksiona zao ny fiarahan'io hoe ary misaotra ingany tsy mivatsy ny fahatiava. Izao dia ialeto isika tsy dia lavitra loatra akory satria eo ampatona ambony loha no misy ny fametrahana azy. Io dia mamerina kely any moa zay amin'ilay fitenenana fa hoe ambony loha fa tsy hoe alarby. Ny alarby tsena fa izany hoe fa foteny dia lasa ny tsena lasa hoe alarby ambony loha fa ny tena marina tokoa dia ambony loha satria ao misy andreo razany ao misy nametrahana azy tamin'ny andro fanjanana tamin'ny andro ny toko teo aloha. Dia manengety izany sika misaotra mampera misaotra ny rehetrarehetra fa dia engy andrazana hoentinao amin'ny faraban'ireo ao ambony loha misaotra tokola. Ao mbatik'ilay teny fanefa afatra farany napetraka Ratovinarivo Isarapiotitsika menakafy dia azo adika ihany koa hoe manao amin'ny fahafatin'akondro ka maty mamelamany. Engany ka fanomezam-boninahitra ao anatin'ny hafaliana indray no iarahantsika menakavy mankalaza toy izao dia aza misosoka itsoko hiaraka hitsangana isika anizay mitsovana.
raha ny alantsika manao finaritra amin'ny fo.